mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmerabatsika ry afaka malala tratry ty sabotsy fa efatry ny volana martsa ity. Ny mofinaina voalahatra dia ny lioka toko 240, lioka toko 240 andiny fa 440 ka hatramin'ny faraika amin'ny 30. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fariseo izay fatrapidia vola raha nandray izany rehetra any dia nanesaon'i Jesosy. Ary hoy Jesosy taminy, ianareo dia mpanamary tena eo anatrehan'ny olona, nefa Andriamanitra mahalala ny fonareo. Fa izay zavatra iverin'ny olona ao ambony dia fahavetavetany eo anatrehan'Andriamanitra. Ny lalàna sy ny mpaminany dia hatramin'ny Jaona. Ary hatramin'izany ny fanitoviana ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra ary misesika izay rehetra miditra ao. Fa ho moramora kokoa ny afoanan'ny lanitra sy ny tany noho ny afoanan'ny tendrin-tsoratra iray momba aza amin'ny lalàna. Izay rehetra misaobady ka mampakatra ny hafa dia mitsangatsanga, ary izay mampakatra vehivavy voasotra dia mitsangatsanga koa. Nisy lehilahy manankiray ny akanjo volomparasy sy rongony fotsy madinika, sady nanara-boafaratra isan'andro tamin'ny fahafinaretana. Ary nisy olo malahelo fery anankiray atao hoe Lazarosy mipetraka teo amin'ny vavahadiny. Ary naniry mba hihinana izay latsaka avy tamin'ny latabat'ilay manankarena izy, fa ny alika kosa no avy ka nilelaka ny feriny. Ary maty ilay nalahelo dia nentin'ny anjely ho any an-tratran'i Abrahama, ary maty koa ilay manankarena dia nalevina. Ary anjaly tao amin'ny fiainany tsy hita izy ka ny andrandra dia lahitan'i Abrahama teny lavitra eny sy Lazarosy teo an-tratrany. Ary izy niantsoko raha hoe Abrahama raikeo mamindrafo amiko, ka irao Lazarosy mba hanoboka ny tendron'ny ratsan-tanany amin'ny rano mba hampangatsiaka ny lelako. Fahafadirana anovana eto anatin'ity lelafo ity. Fa hoy Abrahama, anaka, tsaroa fa ianao efa nazava tsonao tamin'ny andro ny ainanao, ary Lazarosy kosa ny zava-dratsy. Fa ankehitriny izy ianao ampifaliana ty, ary ianao kosa ho fadiranovana. Ary mihoatra noho izany rehetra misy tevana mankatiry ajadona eo aniranirantsika mba tsy ho afamitahaka eny aminareo izay te hiala ety, ary tsy ho afamitahaka ety aminay izay eny. Dia hoy izy, mangataka aminao ary aho raiko mba hirao Lazarosy akany amin'ny tranony raiko, fa manana rahalahy 5 aho, mba ilaza tsara aminy fandrao mba ho tonga aty amin'ny fijaliana tiako izy. Fa hoy Abrahama taminy, manana ny Mosesy sy ny mpaminany izy, aoka hiain'ireo izy. Fa hoy kosa izy, tsy ry Abrahama raiko, fa raha misy miala amin'ny maty akany aminy dia hibebaka izy. Fa hoy Abrahama taminy, raha tsy miaina ny Mosesy sy ny mpaminany izy dia tsy hitino izy na dia misy mitsangana amin'ny maty aza. Hoe masino mandro masinanay ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Tantara na fanoharana izay tsy izoviana amintsika ny tantaran'i Lazarosy sy ilay mpanankarena izay hanazavaan'i Jesosy ny fiainana ao ambadiky ny fahafatesana, ampahany amin'ny fiainana ao ambadiky ny fahafatesana. Jesosy rehefa avy nanazava momba ny toko 240 tapany voalohany, momba ny amin'ilay mpitandrina harena tsy marina, dia naneso azy ny fariseo, naneso azy io. Ary hoy lioka manao hoe ireo fariseo fatrapitia vola. Satria fatrapitia vola ny fariseo dia naka ohatra mazava Jesosy mikasika ity lehilahy mpanankarena izay asehony manao hoe ny akanjo volomparasy sy rongony fotsy madinika. Tena mpanankarena tokoa izany tamin'ny fotoan'andro. Ny fitafiana tahaka izany dia fitafian'ny mpanankarena. Inona no hivim-panahy vitsivitsy azontsika tsoahana amin'ity fanoharana ity raha miresaka momba ny Lazarosy sy ilay mpanankarena? Ny voalohany dia izao, hotsika manao hoe ny fariseo fatrapitia vola zany. Izay nahatonga an'i Jesosy ny resaka ity ohatra ity na ity fanoharana ity, ny fitiavam-bola. Inona no teraky ny fitiavam-bola eo amin'ny fiainan'ny olona? Inona no teraky ny fitiavam-bola eo amin'ny fiainan'ny mpiarabelona, amin'ny fiainan'ny fiarahamonina? Dia andiny 720, nisy lehilahy manankarena anankiray, ary nisy olo malahelo
atao hoe lazarosy. Le olo malahelo fantatra ny anarany lazarosy. Lay manan-karena tsy fantatra ny anarany. Lay manan-karena fotsiny ny akanjo nanaovany, ny ramba notafiny, ny fahafinaretana zay nenany, zay nahafantarana azy. Tsy fantatra tamin'ny anarany izy. Zava-dehibe tamin'ny andro ny vanim-potoana ny antikité reo misotra masina mihitsy aza ny anarana. Matoa tsy ny teneny lioka ny anarana de zao misy zavatra tiany ampitaina. Mahavery anarana ny fitiavan-karena. Inona le hoe mahavery anarana? Mahavery identité ny fitiavan-karena. Rehefa tia vola loatra ny olona de zao ny identitény de lasa ny harena. Ary be dibe no hitantsika eo anatin'ny fiarahamonina, ndraindray hitantsika eny tsy atsony ny olona tsony amin'ny anarana zay mety mahazatra azy izy, lay anarany zay sarobidy, anarana nanaovana batisa azy, anarana natongotra ny ray aman-dreny azy, anarana nandraisany andraikitra tao anivon'ny fiarahamonina de zao ndraindray lasa lay anarana esoteny ny manjary apetraky ny fiarahamonina no atao hoe taky ity lay mpanan-karena, lay mpanam-bola, lay patron, lay mpanefoefo. Be de be reo anarany zay apetraky ny fiarahamonina amin'ny olona zay tia vola. Tsy lay anarana sarobidy izay anarana nahafantarana azy maha olombelona azy, fa lay anarana zay esoten'ny fitiavam-bola no hiteny. Sanatria misy ara-moa tamin'ny fotoanandro fomba fiteny mihazatra mialatsiny hoe ngetroka isan-karazany bos sy ny sisa rehetra zay hitatsika amin'ny fomba fiteny andavanandro ny olona. Ny fitiavan-karena de manjary, ny fitiavam-bola tafahoatra de manjary manakona ny identitén'ny olona, lay maha-izy azy ny olona, very ilay maha-izy azy. Ka na ny anarany ara de zao manjary tsy fantatra tsony, tsy atao zava-dehibe tsony. Rahako Andriamanitra raha niantso an'i Mosesy de niantso an'i Mosesy tamin'ny anarany. Jesosy raha niantso an'i Petera de niantso an'i Petera tamin'ny anarany. Jesosy raha niantso an'i Paoly apôstôly de niantso hoe Saoly, Saoly. No zany de zao rehafako malala. Ny fitiavan-karena ny fitiavam-bola de zao mahavery anarana antsika eo anatrehan'Andriamanitra. Tonga olo-kafa mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra isika. Tonga olo-kafa mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra ny olona rehefa giaza ny fitiavam-bola loatra izy. Tsy midika akory zany hoe ny fahantrana ny tanjona, tsia, tsy ny fahantrana mihitsy ny tanjona, fa tsy ny fitiavam-bola koa ny tanjona, tsy ny fananan-karena ny tanjona, fa tsy hoe satria mahantra de zava-dehibe koa ny mantra, tsy zay loatra. Fa ny ampianarany liokantsika eto de zao mitandrina isika, mila mitandrina amin'ny fitiavam-bola. Tsy ny vola akory ny ratsy mazava io. Hoy Paoly manao hoe ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra, ny fitiavam-bola. Ary zay mahatonga an'ireto fariseo reto latsaka tao anatin'izany fakapana zany. Fa ny faharoa zay aseho an'ity tantara ity, tsy hoe lasa very mihitsy lay endrik'Andriamanitra, very lay maha olona n'lay olona, very lay maha izy azy, lay identité lay maha izy azy. Fa izao de ny mandininy faharoa de izao koa, ny tapany faharoa de izao lasa tia fahafinaretana ny olona. Rehefa ao anatin'ny olona ny fitiavam-bola de tonga ho azy ao anatin'ny olona koa ny fitiavana ny fahafinaretana. Ny fitiavana ny fahafinaretana. Jaona apôstôly efa nanafatra an'io manao hoe tandreminareo tsara ny fitiavana ny fahafinaretana. Misy karazana filôzofia izay fantatsika antsoina hoe hédonisme. Ny antsoina hoe hédonisme amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia fotom-pisainana na filôzofia izay ivoizana ny fitiavam-pahafinaretana. Ny ataontsika hoe ny filôzofia ny ainana tany amin'ny taonjato ataovy hoe ambadiky ny filozofian'ny fahazavana dia miazakazaka ny hoe materialisme, hoe zava-dehibe tsika miteny olo hoe materialista be, tia zavatra tsara sy ny tahak'izany, tia materiel, tia
zavatra hita maso zavatra mahafinaritra fa ny civilisation na iainantsika kehitriny de lasa lavitra kokoa amin'ny faharatsiana azy noho ny hoe materialisme lasa tsoina hoe hedonisme na tsoina hoe hedonisme dia fitiavam-pahafinaretana fitiavana fahafinaretana tsy hoe fitiava-karena fotsiny ihany fa tena fitiavaka fahafinaretana tsy voatery tsinona ny hoe ny olona tia fahafinaretana de manan-karena izy misy olona tia fahafinaretana fa mahantra izy ohatra hoe mahita olona ianao a tena ao anatin'ny fahantrana lalina mihitsy izy fa mbola tia zava-tomely zava-mahatomelona efa ao anatin'ny fahantrana lalina izy fa mbola mivoaka rogolona misotro tokana misy olona efa tsy manam-bola mihitsy efa tsy manana ninina efa mahantra fa mbola tia fahafinaretana mazay mety ho tandrify azy any ary raha mihitsy no hitantsika amin'ny fiainana andavanandro tsika be de be ny olona ao anatin'ny fahantrana ny firenena ao anatin'ny fahantrano sika hitantsika zany 20 isan-jaton'ny malagasy 70 isan-jato 20 isan-jato any ambanin'ny seuil-an'ny fahantrana any amban'ny tokoana ny fahantrana fa izao mbola betsaka ihany ny tia fahafinaretana mbola tia fahafinaretana ihany am'izay kely ananana de mbola midoroka mbola miorakoraka mbola mahita fety tsy mendrika isan-karazany atao nefa fao anatin'ny fahantrana dia io tsy hoe tsika ihany fa le rivotra iainana eto ambonin'ny tany mihitsy ny vanim-potoana ntsony hedonisme vanim-potoana mahatonga ny olona akafy ny fahafinaretana ary io filozofia toetsaina io fa tsy hoe zavatra tena toetsaina voizina mihitsy io toetsaina voizina eto ambonin'ny tany ny hoe fahafinaretana hitantsika mitseho amin'ny endrika maro samihafa zany ary betsaka ny olona simba tsy hoe rehefa mpahanan-karena tsy hoe rehefa mpahanan-karena na manam-bola ny olona de tsy maintsy ho tia fahafinaretana misy olona manana ny maha izy azy men'Andriamanitra zay ilainy eo amin'ny fiainana manan-karena fa tsy hoe latsaka ao anatin'ny fitiavam-pahafinaretana tsy hoe rehefa manan-karena akory de ratsy daholo fa eto de misy ny manan-karena tahaka ny fariseho fatra-piti vola de manjary latsaka ao anatin'ny fitiavam-pahafinaretana dia mampatsiaro ahy ny filozofia tandrefana efa any amin'ny taonjato fahaefatra talohan'i Kristy azy nefa nisy an'izany antsoina hoe épicure zany inge hoe namporisika ny olona ho amin'ny fahafinaretana hoe zava-dehibe ataovy zay mba ataovy zay anararotana tsy ny hoe fiainany mba ataovy zay ifaliany ataovy zay aza-pijaliana ny vatana fa mba harao raha amin'ny fomba azahoako azy amin'ny fomba azahoana azy marina fa tsy de zay amin'ny ankapobeny izy fa izay no atakaran'ny salamabem-bahoaka azy ny hoe zava-dehibe ny fahafinaretana ho épicure ny aza-pijaliana ny vatana zay mahatonga n'ilay adjectif nampamaritoetra amin'ny teny frantsay hoe épicurien tia sakafo tia mihinana tia rehefa avy hoe io de épicurien de olona tia fiaina tia fiainana tia fahafinaretana ny olona tia vola hoy ny filazantsaraky ny marky liketo de zao tonga ho azy ao anatiny ny fitiavam-pahafinaretana ary dia ny olona tia fahafinaretana zany hoe rehefa tia vola ny olona de manjary tonga ao amin'ny fitiavam-pahafinaretana de rehefa maty izy de alevina Lazarosy kosa lay mahantra dia hoy filazan'ny Lukas hoe rehefa maty izy dia nakeny noentin'ny anjely teny atratrany Abrahama jereo tsara ny fahasamihafana lay mpanan-karena lay tia vola zany lay olona tia vola zay moa tena marina eto lay olona tia vola rehefa maty de nalevina fa Lazarosy kosa rehefa maty de nentin'ny anjely tany amin'ny tratrany Abrahama nahoana ny tsy nitenen'ny Luka manao hoe rehefa maty Lazarosy de nalevina satria tsy zava-dehibe amin'ny olona tahaka ny Lazarosy tsy zava-dehibe ampino amin'ny olona ho any atratrany Abrahama ny fandevenana tsy hoe tsy nalevina akory Lazarosy fantatsika fa fomba jiosy ny mandevina fa tsy mijanona teo amin'ny fandevenana ny fiainana fa lay mpanan-karena kosa de zao lay mpanan-karena tia vola io zany lay tia vola kosa de zao ny hevitra izy fa hatreo amin'ny fandevenana ny fiainana ary zay no mahasamy hafa azy ravako malala ny olona tia vola de mieritreritra fa hatreo amin'ny fandevenana hatreo amin'ny fasana
ny fiainana ny farany fa ny mpino kosa de mieritreritra manao hoe tsy lay fahafatesana toy ny tsy maty akory ary fa fandalovana lay fahafatesana avy etrano de ao amin'ny tombo satria mahasamy hafa azy rehefa koa malala rehefa samy maty ny olona de zao ny mpino alevinalevina fa lay fandevenana ary tsy zava-dehibe akory ohatrany fandalovana fotsiny ihany fa ny fiafarana dia any atratra ny abrahama fa ny ty vola kosa ny ty fahafinaretina ny ty zao tontolo zao kosa de zao eo amin'ny fahafatesana io ny fiafarana eo aminy eo ny verino fiafarany ny fiainana kanto tsy eo fa mbola misy ny afo izay miandry ny ty vola sy ny ty fahafinaretana hoy ny firazantsaraky ny leketo be hitsaka ho itsika le afako am'izao andro zao ny olona mieritreritra fa etiany ny fiainana de manara-po dia tsy mijery ny mantra tsy mijery ny sahirana nisy fikarohana zay vao tsy ela akory namantatra manao hoe iza moa le Teofilo nanondratany lioka ity filazantsary ty de rehefa nijerena dia i Teofilo zay nanondratana ity filazantsara lioka ity sy nasan'ny apôstôly de anankiray tamin'ireo 5 lahy voasoratra hoe rahalany lay ty vola ary nysasoana sasany vo tsy elako vo tona vitsivitsy ary zay no ny teny manao hoe rahalahan'izy ireo ihany ara i Lazarosy zany hoe misy zavatra zay ndraindray amaivany ny mpino lay fanaovana asa soa ndraindray rehefa misy olona mangataka eo aminy de zao fanontaniana nataony betsaka fa maniny ianao tsy miasa fa maniny ianao matanjaka be io tsy miasa fa maniny ka ianao tsy afaka miasa ataonao iny vola iny rehefa koa malala rehefa manao asa soanao de manao fa asa soa fotsiny ary rehefa tsy manao de aza manao fotsiny aza manamary tena rehefa foinao de rehefa mafina manomeza de manomeza mpitiavana fotsiny na tsy manome fotsiny zao fa tsy mety ny hoe tonga ianao de sady tsara inao le olona no esoinao le olona ka maninona mandite fotsiny ka manindraka ianao rehefa mamo eny mety mamo izy fa rehefa mamenao de manomeza na mamo aza de meo izy tsy hoe manamaivana ny feo fieritreretanao zany fa izao rehefa misy mahantra de meo fotsiny ka iny zao zazakely babenao iny vola iny zao de zarainao amin'izy de ampiasainao an'iny tsy ry avako malala rehefa manome fotsiny de manome ampitiavana rehefa tsisy any aminao de aza dia aleotsy ny teny aloha tsy mandany fotoana na ataoko hoe mandratra olona na mampisy fahotana ho anao fotsiny ny tsara sy ny adevatra tsy fantatrao mihitsy ny tontolo misy an'le olona ahoana no afantaranao ny tontolo misy an'ireny olona zay mangataka enaky molontarana rehetra reny ahoana no amina ninao zay mety ampiasany an'iny tsy fantatra zany fa tonga eo anatrehanao isy amin'ny fotoana io mangataka de zao manakomena ianao meo tsy manakomena ianao tsy maninona ary rehefa mamenao de manomeza ny fitiavana afaka malala ozika manao hoe betsaka ny olombelona izay ty fahafinaretana de mijanona eo amin'ny fahafatesana zay ny fieritreretan'ny fiainana de manara-po izy satria no heveriny fa atreo amin'ny fahafatesana ihany manao voky tsy ny voky akory ny ratsy fa le voky fitiavana fahafinaretana lay tsy firaharahiana ny hafa lay tsy firaharahiana n'Andriamanitra lay tsy firaharahiana lay hoe misy fiainana ingeo ambadiky ny fahafatesana ary na de efa tonga ara ny fotoanany fandevenana de zao fandevenana miely manetriketrika izay tsy hita navanavana ny mpino angena afako malala tsy zany na tonga reo ray aman-dreny mpifoazana tamin'ny fotoan'andro reo fifoazana ataotsika hoe nanomboka teo amin'ny rainy Solambo nanao hoe aza naovana fasana manetriketrika be nge zahay aza ataovy tsotra fotsiny mba hahafahana satria tsy zava-dehibe io marina fa mamalagasy atsika ny hoe ilaina ny manao fasana sy ny tahaka zany satria olombelona isika zon'ny olombelona rehetra nanaovana fasana mendrika zo fototra zany fa izao aoko fantatrao fa tsy eo amin'io fasana io akory ny fiafaran'ny fiainan'ny mpino zay reo tsara ny fiainany
Lazarosy fa tsy nitononona akory hoe nalevina izy fa tonga dia any atratrany Abrahama zany hoe toy ny fandalovana maty tsy maty de tonga de ny atratrany Abrahama zany miandry anao ka nahoana ianao no variana finaritra eto amin'ity tany ty fotsiny any fa ny fahatelo zay aseho an'ity boky ny firazan-tsaramaso araka Lioka toko 2:20 ity dia ny fangiry firian'ny olona zay ty fahafinaretana ary ny fiadanan'ny olona zay niaritra eo de aseho an'ny tompo aseho an'ny Abrahama moa marimarina kokoa manao hoe ny finoana ngeny na tonga ny Lazarosy to hoe matoa izy ny teny manao hoe any amandiny ny faraky amby 3 izy fa hoy Abrahama taminy raha tsy miaino amin'ny Mosesy sy ny mpaminany izy dia tsy ety ino izy zany hoe matotonga eny atratrany Abrahama Lazarosy de nino izy ny finoana zany ry havako tsy hoe le fantrana iny eo fa i Lazarosy zany de nino izy mahantra nino zay ty Lazarosy resahana eto ty tsy hoe ny mahantra rehetra kokory fa ny mahantra zay nino mba nangataka ny andro fanomezana mba hitsipona ny latsaka avy amin'ny latabatra sombitsombony lay olona ty vola nefa tsy nahazo sombitsombony akory mamara antsika ry havako malala inona koa no ateraky lay nateraky ny fitiavam-bola de zao mazava fahafatesana faharoa lay fiainana any ambadiky ny faoriana fadiranovana any ambadiky ny fahafatesana azy fa ny amarana antsika azy de zao ry havako malala ity olona ty vola ity de mazava ho azy naniry mba ho tonga tahaka ny Lazarosy dia nambaran'ny tompo tamin'ny alalan'ny Abrahama eto hoe ny finoana ny mahatonga atsika eo atratrany Abrahama ny finoana fa izao finoana manahoana moa dia lay lehilahy ty vola mpanan-karena ty vola ty fahafinaretana hoe mandana re mba hirao hoe mba hirao i Lazarosy mba handeha hiverina any am'ro ralahako mba tsy ho tonga ty izy mba am'izay fotoan'izay izy mino de hoe Abrahama manao hoe efa misy an'ny Mosesy sy ny lalàna any efa misy mpaminany any efa misy fiangonana any efa misy mpitoriteny any efa misy pastera any misy mopera any misy olona isan-karazany any ka aninona ka ahoana ndray no averiny Lazarosy de hoy ty olona ty manao hoe ka zao ange rehefa mahita ny maty mitsangana izy mino izy rangaha mino izy de hoy Abrahama manao hoe tsia na misy maty mitsangana aza de tsy ino izy afaka malala tsy zava-dehibe mihitsy tandray mantsika mieritreritra hoe rehefa be dehibe ny fahagagana de misy rehefa be dehibe ny fahagagana de tonga ho azy ny finoana tsia na misy maty mitsangana de zao tsy minny olona satria tiany olona loatra ny fahafinaretana tiany olona loatra ny vola ka na dia efa miverina na de mitsangana ny daholo azy ny maty de zao vo maika izy tsy mino fa inona ny mahatonga ny finoana aikay tsy ny fahagagana fa inona ny mahatonga ny finoana ny tenin'Andriamanitra inona mahatonga ny finoana ny tenin'Andriamanitra ary izay ny tiany lioka ho azotsika ny finoana de ateraky ny tenin'Andriamanitra ny finoana de fanapahan-kevitra ino ny fitiavan'Andriamanitra afaka malala manana safidy mazava ary sika fiainana manahoana ny iainantsika dia engany isafidy ny fiainan'ny fahatsorana ianao
mety men'ny tompo betsaka tahaka ny ity olona voalaza eto ity fa izao manana finoana tsy ny arenako tsy ny vola ny ratsy fa ny fitiavam-bola sy ny tsy fitiavanamana ny ratsy ny fitiavam-pahafinaretana sy ny fahamafisa-po eo anolohan'ny fahasairana ny hafa ny ratsy engany ho tonga eo mba fahasoavan'ny tompo ianao ary amin'ny fotoana ialany ity de ho tonga eny atratra ny Abrahama isika ivavaka sika tompo misaotranao zahay no ny amin'ny tantara zay nahatakaranay ny famindramponao misaotranao zahay fa Andriamanitra mamindra fo ianao ka mamerina anay mandrakariva ao amin'ny fiainana tena izy dia ao amin'i Jesosy zanakao manafatra anay ianao tsy ho babin'ny fitiavam-bola tsy ho latsaka ao anatin'ny fitiavam-pahafinaretana tafahoatra fa ioronao amin'ny finoana ny fahatsoram-piainana ahatserovanay fa ny lanitra ny miandry anay ny fiainana mandrakizay no fonenanay fandalovana na ny fiaina ny eto amin'izao tontolo zao na ny fahafatesana fa ao aminao ny fiainana mandrakizay tompo mpahirezo zahay ahatsiaro fa Andriamanitra nanangana an' Jesosy zanakao tamin'ny maty ianao ka mahatonga anay manana anjara eo aminao de atao vavolombelo ny fiainana mandrakarivo zay tompo vavak'izay misaotranao manokana noho ny amin'ny herinandro farana ity misaotra noho ny fitaim-pahasoavana misaotra noho ny zavatra maro samihafa anomenao anay avy aminao reny ary de mametraka kosahay ny herinandro vaovao manomboka raha-pito sahady eo mba ny fahasoavanao vavaka ho an'ny Madagasikara ho an'ny malagasy rehetra mametraka hatrany ny fiainam-pirenenay eo mba ny fahasoavanao jereo tompo ireo manitra jereo sahirina jereo malahelo jereo ny firenenay tompo amin'ireo fo zahay ary taio amin'ny fiezahana zay ataonay amin'ny fampanjakana ny fahamarinana amin'ny fiainana isan'andro misaotra Jesosy no ny fitiavanao amen